Mirabo topoko androany sika de ndondray raha iresadresaka ny vaovao mafana dia mafana tokoa am'izao fotoana izao a tsy inona izany fa vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ireo zay pitsopitsony ia raha mahalala moa ny fifidianana dia amin'ny 16 novambra ho avy izao a izany hoe efa ankaiky dia ankaiky tokoa raha izany fepotona izany nefa etsy andany ireo kandida izay irotsaka ho filoham-pirenena dia maro ny mbola tsy nanao an'izany fampielezan-kevitra izany sy nanao fitezam-paritra ka izay indrindra mametra-panontaniana ny vahoaka maronisa milaza hoe ahoana sy ahoana ary ity fizotra ny fifidianana ity fa milohan'izay dia azadiny milaiky ny vidéo antsika ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne antsika mba afanao manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa niansisy tonga tagatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary mizara anankitelo ny roa hevitra antsika androany tapany voalohany dia mahakasika ny fifidianana izay ho atao amin'ny 16 novambra ho avy izao ary ny tapany faharoa kosa etsy andany dia mahakasika ny fanehoan-kevitry ny ireo olom-pirenena maromaro izay samy nilaza ny heviny mahakasika hatrany ity fifidianana ity ary ny tapany fahatelo farany dia mahakasika ny raha andro biary izay mafana dia mafana tokoa amin'izao fotoana izao ndao ary tonga de idirantsika vitrany ny tapany voalohany izay mahakasika ny akon'ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao idirantsika vitrany akon'ny fampielezan-kevitra izay nataon'ireo kandida izay efa nanao an'izany fampielezan-kevitra izany a fa tsy ireo kandida rehetra kory nefa ny izany nanao fampielezan-kevitra zany mandraky tiny androany fa kandida anankitelo ihany kandida anankitelo nanao fampielezan-kevitra fa ny roa amin'ireo ny tena visible tokoa amin'izao fotoana izao tsy izy zany fa kandida Siteny sy Andriamatoa Andrajoely hita tao anaty tambazotra serasera Facebook fa manao fampielezan-kevitra any Atsimo Atsinanana ny kandida laharana fahatelo tsy izy zany fa Andriamatoa Andrajoely izay nandalo amin'iny faritry ny Vangaindrano sy ny faritry ny Farafangana iny ary mananjary sy manakara izay anisan'ny tanàna nahavorian'olona maro dia maro tokoa izany toerana nandalovana izany eo ihany moa ny olona tia jery ambiance fa eo ihany koa ny olona tena mankafy an'io kandida io misy amin'ireo olona raha tena mametaka ny affichage hoe premier tour de vite asa angamba ny raha ho tena marina zay premier tour de vite zay sa ahoana ny fidirintsika anazy fa iarahantsika miandreto ary ny valim-pifidianana ambiance mafana hatrany moa no iarahana amin'ireo kandida ireo satria miezaka tokoa ireo artista izay no karamaina izy ireo manao an'izany fampielezan-kevitra miaraka amin'izy ireo zany ary tena manao animation mafy dia mafy tokoa amin'ny fanohanana kandida izay nanakarama azy ireo tsy ambakan'izany ry Big MJ sy ry Jerry Marcos sy ry Dadilove izay miaradia amin'ny kandida numéro 3 ary tena mafana ny show etsy andanin'izay ny kandida Siteny Ralenasolo ny haiko izay manao fitsidiam-paritra tokoa amin'izao fotoana izao rehefa avy nihazo an'iny tsiroa mandidiny izy izay navory olona maro dia maro tokoa tao anatin'ny ambiance tena mafana ka nihazo ny faritry ny Mertsetosika izy tamin'ity herinandro ity natany tsiroany mandidy nateny Mertsetosika dia hita fa tena nafana dia nafana tokoa ny ambiance ary vorolanina hatrany ny vahoaka nandritry izany fampielezan-kevitra izany dia maro ireo izay maneho ny heviny milaza hoe noho ny fitiavana ambiance fony no mahatonga ireo vahoaka vorolaniny maro ny resaka mandeha tsiroa fa izay tsy de misy idirako loatra ny amin'izay fa araka ny fahitavantsika azy ary mety hitombona marina ve izay fanehoan-kevitry ataon'olombitsy zay samy ary milaza ny heviny ao anaty commentaire isika mba afahantsika mandravina reny hevitranareo reny amin'ny vidéo manaraka ajaniko atreo aloha ny mahakasika an'iny propagande iny fa ndao ary ho jerevantsika ny fanehoan-kevitry nireo olombitsy izay samy nanao ny fanambarana tato amin'ny Facebook tamin'ity herinandro ity idirantsika voalohany amin'izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny Big MJ izay toy miendrikendrika sarisarinady hatrany nilaza moa Big MJ fa na iza faly na iza tsy faly fa izay tsy faly kosa dia afaka mihinana poizim-boalavo hoy izy Big MJ ary mbola namafisiny tamin'izany tsy izay avion dessin animé kelinareo akory noho izay sitiavany etseroa manoloana izay fanehoan-kevitra izay moa dia namaly ireo artista namany izay miaradia amin'ny Antoko Siteny dia nanao vidéo akory io adasiongsa sy ny tariny ary nanao fanehoan-kevitra ihany koa Lil Zerve izay deputena Facebook tao amin'ny Facebook sy ny pejiny ka ny fanontaniana mipetraka amin'ny be sy ny maro ary tena izy ve ireny sa sarisariny fotsiny sa hoe juste afaka na base sy ny abonné amin'ny Facebook ihany ny tiany Big MJ atao amin'ireny fanehoan-keviny ireny araky ny fantatriny be sy ny maro moa hatramin'izay raha mpanaraka pageny Big MJ sika dia iaraha mahita fa isan'ny lehilahy izay tia manao provocation hatrany Big MJ nefa rehefa jerena ty amin'ny farany izy iny ohatran'ny sarisary ihany mety ho zay ve sa tena izy tokoa ka samia raha maneho heviny isika rehetra ambanin'ity vidéo ity samia manao commentaire izay araky ny fahitavany tsirairay azy mbola fanehoan-kevitra hatrany nilaza moa i Parrain Auguste fa nofitahana tamin'ny vola 10,000 ariary ireo vahoaka hafatra ho anareo izay milaza ray aman-dreny ara-drazana ao Farafangana moa izy ity fampielezan-kevitra tompoko dia tsy natao fanaratsiana fa natao fanolorana ny vina sy ny tetikasa ho an'ny vahoaka ka noho izany ary iantanina hatrany ianareo izay kandida ho filoha mba samy hametraka sy ilaza ny vinanareo mazava tsara amin'ny vahoaka izay ambany lanitra anaovanareo fampielezan-kevitra efa henontsika foana ary hirahirain'ireo kandida hatrany moa rehefa manao fampielezan-kevitra izy ireo dia ny hoe Madagasikara mandroso ny tanjony ny tantandalana sy ny tariny ka engania raha tena ho zany tokoa amin'ny tindray mitoraka ity efa ela ihany manko nahenony vahoaka n'izany resaka izany fa mandraky tiny androany dia toa mbola sahirana hatrany ny vahoaka kely ka eo ihany resaka izay fampandrosoana izay fa raha amiko manokana aloha tsy haiko izay hevitra anareo samia milaza ny hevitra tsirairay ao ambanin'ity vidéo ity fa raha ny hevitrako manokana dia ny solution izay hampandrosony ty Madagasikara ty dia ny fanaovana ny faritany mizakatena anireo si province amin'izay manko samy maleo tena ireo province reo ka moramora ny hampandrosona azy mahakasika ny raharam-pirenena indray zany ny amaranantsika n'ity vidéo ity ndao ary asintsika resaka ny vaovao izay nalefa ny andro biahary tao amin'ny paginy izay misy fandraisany amin'ny fitondrana teo aloha raha ny nambarany rehefa avy nangataka ny fasafasa amin'ny Andriamatoa
seg amina télé mo izy dia nanao fanambarana indray Andry Bihary fa izy dia isany namatsy vola any miaramila ho izy zay tsy fantako ny tena fahamarinana satria mbola tsy nisy proof mazava aloha zany ny momba n'izay famatsiny izay hatreto fa ao am-pejiny izy nanao vidéo mirakitra an'izay hoe filazany ampahabe maso ny famatsiny ireo miaramila izay. Manampy an'izay hatrany mbola nilaza koa i Andry Bihary fa noho ny izy olona izay efa nangalatra harena marobe ho an'ny vahoaka malagasy dia ho averiny amin'ny vahoaka malagasy ireo rehetra izay nangalariny satria ho izy dia aleo ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara. Araka ny hitantsika hatrany moa i Andry Bihary dia isan'olona izay tsara sitrapo ihany raha iny amin'ny faritra atsimo iny no jerena satria anisany solotenan'ny malagasy izay manao fanampina maro dia maro tokoa amin'iny faritra atsimo iny fa ny tena nahagaga sy nanesany be sy ny maro ny fanambarana mpahabe maso fa izy ilay Iray Menabila izay namporohorana iny faritra atsimo iny tamin'izany andro zany satria moa ho izy hatrany nieloka baboana ho ny mody rariny ary voalaza amin'ny soratra masina ny hoe tsy tonga hiantsony marina izy fa mpanota hibebaka mety ho izay antony izay angamba no nahatonga ny Andry Bihary izay tabakevitra tatao fara fa iova amin'izay asa ratsiny izay. Ajanoko atreo aloha makasika ny vidéo tsika tia kasamia manao commentaire ianareo rehetra izay manaraka an'ity vidéo ity ao ambanin'ity vidéo ity mba hafahana mandravina ireny hevitra anareo ireny anaovantsika vidéo manaraka eo. Aza dino ihany koa milike ny vidéo tsika ary manasa anareo an-tanandroa ihany koa iabone amin'ny chaîne tsika mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa ny MCC tonga tawatagasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa. Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama navahiny mandalo anao na ko anao topitany fa gasikara meva sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahary mila vonjy dino sinay Zagnahary omimpitondra hindry sy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae akopakopa hony tananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gasy tia fihavanagna na tsy monandrefagna avaratra antsignianagna ivon-tany ajoby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahantra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina ampitan-dranomasy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veniny sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho tsy mivakirano iae